Teninay fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Aki Radio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible tous les jours sur Aki Radio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Aki Radio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Teninay, teny mahavelona. Ny filazantsara nosoratan'i Marka toko 12. Ny nanontaniany lohan'ny mpisorona sy ny lolan'i Jesosy ny amin'ny fahefany ary ny fanoharana navalin' Jesosy azy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niteny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloboka ka namefy azy manodidina sy niady famiazana ary nanao tilikambo ka nahofany tamin'olona mpiasa tany izany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary noho tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy akany amin'ny mpiasa tany andray amin'ny vokatry ny tanim-boaloboka. Fa ireo nisambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any aminy indray fa io koa dia noratrainy ny lohany ka nalany baraky izy. Ary naniraka anankiray koa izy fa io kosa indray dia novonono faty ary maro koa no nirahiny fa ny sasany no kapohiny ary ny sasany novonono faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia nizanany lahy malalana ka noho ny farany dia naniraka azy akany aminy izy ka nanao hoe anaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe ity ny mpandova andeha ho vonoantsika izy dia ho antsika ny lova. Ary efa nisambotra azy izy dia nahafaty azy sy namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka. Koa ahoana no ataon'ny tompon'ny tanim-boaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ny mpiasa tany ka omeny olo-kafa ny tanim-boaloboka. Ary tsy mbola novakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nilavon'ny mpanao trano dia izy no efa natao fehizoro avy tamin'ny Jehova izao ka mahagaga eo masitsika. Ary nitady sambotra azy ireo nefa natahotra ny vahoaka izy satria fantany fa ny tena no nilazainy tamin'izany fanoharana izany dia nandao an' Jesosy ny olona ka lasa. Ny nanontaniana an' Jesosy ny amin'ny mandoha vola etra ho an'ny Kaisara. Ary nirainakeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny Fariseo sy ny Herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe mpampianatra fantatray fa marina ianao ka tsy mampanina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalàn'Andriamanitra. Mety va ny mandoha vola etra ho an'ny Kaisara sa tsy? Andova izahay sa tsy andoha? Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsiny ka dia nanao taminy hoe nahoana ny maka fanahy ianareo? Hitondray denaria ety amiko izahako azy. Dia nitondrany izy. Aroa izy taminy, anizy io sary sy soratra io? Aroa izy taminy, any Kaisara. Dia hoy Jesosy taminy, aloavo an'i Kaisara izay an'i Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Dia gaga taminy ireny. Ny nanontaniany Sadoseo an'i Jesosy ny amin'ny hitsanganany maty. Ary ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fisanganany maty dia nisy sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe mpampianatra Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manandra lahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny rahalahy nampakatra azy hiteraka hamelomaso ny rahalahiny. Nisy 7 rahalahy ary ny zokiny nampakabady dia maty momba. Ary ny faharoa nampakatra vehivavy dia maty momba koa ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa. Ary izy 7 rahalahy dia samy maty momba avokoa koa faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty ho vadin'izy moa raha vehivavy satria efa samy nanambady azy avokoa izy 7 rahalahy. Ary Jesosy taminy tsy izao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra izao va no mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny tsanganana amin'ny maty dia tsisy ampakabady na avoaka ampakarina fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny ananganana ny maty tsy mbola novakianareo va ny eo amin'ny bokin'ny Mosesy eo amin'ilay teny milaza ny voaroy dia ny nanaovan'Andriamanitra taminy hoe izao no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy fa ny velona koa diso indrindra ianareo. Ny nanontaniana an'i Jesosy ny amin'izay didy lehibe.
dia nanantonan'i Jesosy ny mpanorandalana anankiray izay efa nahareny niady ny hevitra tamin'ny Sadoseo ka nahalala fa namaly azy tsara izy, dia nanontany azy hoe nididy manao ahoana no voalohany amin'izy rehetra. Ary Jesosy namaly hoe ny voalohany dia izao: mianory Israely, Jehovah Andriamantsika dia Jehovah iray ihany, koa tiavany Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary ny faharoa dia izao: tiavany namanao tahaka ny tenanao. Tsy misy didy hafa lehibe noho ireo. Ary hoy ilay mpanorandalana taminy: marina izany tompoko, tsara ny lazanao fa iray ihany Andriamanitra ary tsy misy afa-tsy izy. Ary ny ho tia azy amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra, ary ny ho tia ny namana tahaka ny tena, dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra izany. Ary raha hitan Jesosy fa namaly tamin'ny mpahendrena izy, dia hoy izy taminy: tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ary tsy nisy sahy nanontany azy intsony. Ny nanontanian'i Jesosy ny fariseony amin'izay mahazanaky Davida ny Mesia. Ary Jesosy raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly dia namaly ka nanao hoe ahoana no lazain'ny mpanorandalana fa Kristy ny zanaky Davida, kanefa ny tenan'i Davida dia nampilazain'ny fanahy masina hoe Jehovah nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanao ankavanana ambara-pahanao ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Ny tenan'i Davida manao azy hoe tompo, koa ahoana no mahazanany azy? Ary ny vahoaka betsaka nihaino azy tamin'ny hafaliana. Ny nilazan'i Jesosy ny faharatsian'ny mpanorandalana. Ary hoy izy tamin'ny fampianarany: mitandrema ny amin'ny mpanorandalana izay mazoto mandehandeha miakanjo lava sy te hoderain'ny olona eny an-tsena, ary tia ny fipetrahana aloha ao amin'ny sinagoga sy ny fitoerana aloha ao amin'ny fanasana, ary mandany ny tranon'ny mpitondra tena ka manao vavaka lava reny mba ho fiolahana. Ireo no ahazo fanameloana mafimafy kokoa. Ny amin'ny mpitondra tena nandatsabola tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Ary raha nipetraka tandrifin'ny fandatsahan-drakitra Jesosy, dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy, ary maro ny mpanan-karena nandatsaka be tao. Fa nisy mpitondra tena malahelo anankiray kosa tonga teo, ka nandatsaka farantsakely 2 ankevitry ny vary 2 venty avy. Ary Jesosy niantso ny mpianany anatona azy ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin'ny fandatsahan-drakitra. Fa ireo rehetra. L'Évangile selon Marc, chapitre 12. Parabole des vignerons, la pierre de l'angle. Au nom de Jésus. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé, il envoya vers eux le dernier en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à vos yeux, à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Question captieuse proposée à Jésus sur le tribut à César, la résurrection, le plus grand commandement. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens, afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un, et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. »
Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et il suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni l'écriture ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. De qui le Christ est-il fils? Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Les scribes censurés par Jésus. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » La pauvre veuve. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur super. » Das Evangelium nach Markus, Kapitel 12. Im Namen Jesus. Und fing an, zu ihnen durch Gleichnisse zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub einen Kelter und baute einen Turm und tat ihn aus den Weingärtner und zog über Land. Und sandte einen Knecht, da die Zeit kam, zu den Weingärtnern, dass er von den Weingärtnern nähe von der Frucht des Weinbergs. Sie nahmen ihn aber und stäubten ihn und ließen ihn leer von sich. Abermals sandte er ihnen einen anderen Knecht, dem zerwarfen sie den Kopf mit Steinen und ließen ihn geschmäht von sich. Abermals sandte er einen anderen, den töteten sie, und viele andere, etliche stäubten sie, etliche töteten sie. Da hatte er nur einen einzigen Sohn, der war ihm lieb. Den sandte er zum Letzten auch zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Aber die Weingärtner sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun?
er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr auch nicht gelesen, diese Schrift? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und es ist wunderbarlich von unseren Augen. Und sie trachteten danach, wie sie ihn griffen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie desgleich nicht geredet hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Und sie sandten zu ihm etliche von den Pharisäern und des Herodes Dienern, dass sie ihn fingen in Worten. Und sie kamen und sprachen zu ihm: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist es recht, dass man dem Kaiser Zins gebe oder nicht? Sollen wir ihm geben oder nicht geben? Er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen: Was versucht ihr mich? Bringet mir einen Krochen, dass ich ihn sehe. Und sie brachten ihm. Da sprach er: Was ist das Bild und die Überschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Da traten die Sadduzäer zu ihm, die da halten, es sei keine Auferstehung, die fragten ihn und sprachen: Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand Bruder stirbt und hinterlässt ein Weib und hinterlässt keine Kinder, so soll sein Bruder sein Weib nehmen und seinen Bruder Samen erwecken. Nun sind 7 Brüder gewesen. Der erste nahm ein Weib, der starb und hinterließ keinen Samen. Und der andere nahm sie und starb und hinterließ auch nicht Samen. Der dritte desgleichen. Und es nahmen sie alle 7 und hinterließen nicht Samen. Zuletzt nach allen starb das Weib auch. Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wes Weib wird sie sein unter ihnen? Denn 7 haben sie zum Weibe gehabt. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Ist es nicht also? Ihr irrt darum, dass ihr nichts wisset von der Schrift, noch von der Kraft Gottes. Wenn sie von den Toten auferstehen werden, so werden sie nicht freien noch sich freien lassen, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber von den Toten, dass sie auferstehen werden, habt ihr nicht gelesen im Buch Moses bei dem Buch, wie Gott zu ihm sagte und sprach: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Gott aber ist nicht der Toten, sondern der lebendigen Gott. Darum irrt ihr sehr. Und es trat zu ihm der Schriftgelehrten einer, der ihnen zugehört hatte, wie sie sich miteinander befragten, und sah, dass er ihnen fein geantwortet hatte, und fragte ihn: Welches ist das vornehmste Gebot vor allen? Jesus aber antwortete ihm: Das vornehmste Gebot vor allen Geboten ist das: Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Gott. Und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer denn diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrlich recht geredet, denn es ist ein Gott und ist kein anderer außer ihm. Und ihm lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüte, von ganzer Seele und von allen Kräften und lieben seinen Nächsten wie sich selbst. Das ist mehr denn Brandopfer und alle Opfer. Da Jesus aber sah, dass er vernünftig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht ferne von dem Reich Gottes. Und es wagte ihn niemand weiter zu fragen. Und Jesus antwortete und sprach, da er lehrte im Tempel: Wie sagen die Schriftgelehrten, Christus sei Davids Sohn? Er aber, David, spricht durch den Heiligen Geist: Der Herr hat gesagt zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis dass ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füße. Da heißt ihn ja David seiner Herrn. Woher ist er denn sein Sohn? Und viel Volks hörte ihn gern. Und er lehrte sie an und sprach zu ihnen: Seht euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Kleidern gehen und lassen sich gern auf dem Markte grüßen und sitzen gern oben in den Schulen und über Tisch beim Gastmahl. Sie fressen den Witwenhäuser und wenden langes Gebet vor.
diese werden desto mehr Verdammnis empfangen. Und Jesus setzte sich gegen den Gotteskasten und schaute, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten, und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schäflein ein, die machen einer heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Diese arme Witwe hat mir in den Gotteskasten gelegt, denn alle, die eingelegt haben. Denn sie haben alle von